Jana ao anatin'izay tontolom-baovao izay any isika niakatra teny livon'ny Lapanatsimbazaza ny fikambanan'ireo manana fiarakodia familiana ankavanana na ny volant droit tamin'ity androandroany ity mitombo ny fitakian'izy ireo dia ny anoerana ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernement. Iray amin'ny volavolan-dalàna hodinian'ny antenera-pirenena ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany ny volavolan-dalàna laharana aotraray bara 12 izay mifehy ny lalàna ny fifamoivoizana eto Madagasikara. Anisan'ny voasoratra ao anatin'ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernement ny tsy fahafahan'ny fiara familiana ankavanana mivezivezy ny tsy maintsy hamadihana ao ankavia ny familiana rehetra. Manohitra io andalana io ny fikambanan'ny mpampiasa fiara familiana ankavanana na ny club des véhicules de conduite à droite ary nanentan'izy ireo androany ny solombavambahoaka mba hitondra fantsina an'io lalàna io. Ao anatin'io projet de loi io misy fandravana ny fahazahoana ny fiara mitondra familiana ankavanana ny circule izay zavatra izay no nangatahana izay hoe ahitsy fa satria efa misy maro ny fiara navelon'ny fanjakana ny circule efa tonga teto mialohan'ny fotoana mialohan'ilay projet de loi dia ho fanamafisana ny fandraisana efa azonay tany amin'ny Conseil d'État izay zany no antony tena hoe bosona amin'izao fanampiana meten'ny député antsika izao. Eo amin'ny 500 amin'izao fotoana izao ny totalin'ny fiara familiana ankavanana tafiditra eto Madagasikara. Nisy tamin'ireo solombavambahoaka no resy lahatra ny tokony hanomezana alalana hivezivezy ho an'ireo izay efa tafiditra. Ampidirina ny tômôbily amin'ny vamonina vola tsy tokony tsy voalohana avy tsy ampiasaina tsara zany tsisy lôjika raika faharoan'izay tsy tany-tandalàna mihitsy dia firenena ty. Raha ny fandaharam-potoana vaovao no lanin'ny antenera-pirenena ny alarobia fahavalo ny volana jona izao no hodiniana ao anatin'ny fivoriana azo atrehan'ny besin'ny maro ny lalàna aotraotra ray izay nivoaka ny 20 janoary 2024 momba ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Mialoha io dia andalo amin'ny asambao miara samihafa io volavolan-dalàna io andrasana raha toa hitondra fantsina mikasika ny fanafoanana ny fivezivezen'ny fiara familiana ankavanana ny député Natsy.